Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokirazava. Hoy Josette Sautier, misy karazan'olona telo izy eo anatin'ny tsirairay avy amintsika. Ny voalohany dia ilay olona izay tiantsika ho isika. Ny faharoa dia ilay olona izay eritreretintsika fa isika. Ary ny fahatelo dia ilay olona izay maha isika antsika marina. Mety ho efa mahazatra antsika ireo olona roa voalohany ao anatin'ny tenantsika ao, saingy ilay fahatelo kosa dia toa tsy fantatsika akory aza. Ry mpiainamako, indraindray dia toa tiantsika ery mba ho lasa toandranona sy ranona, satria olo malaza izy ireny, mahatsiriritra mihitsy angambe sy tara ho ny filazantsika azy. Saingy moa ve efa mba nosainao kely fotsiny ny tena ianao mariny? Moa ve mba efa nivoaka avokoa ireo fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao, sa kosa afeninao na ahilikao tsy rarahinao mihitsy azy izy ireny, ka ny saritsary-piainanao fotsiny no avelanao ho tazana? Mampirisika anao anefa izahay mba hikatsaka ny maha izy ianao, fa aza variana mikatsaka izay tsy ho ianao mihitsy. Maninona moa raha mba ianao no tonga stara, fa aza ny fiainany stara no avela hibaiko na hanandevo ny maha ianao anao, izay nanaovan'Andriamanitra anao manokana. Hoy ny afatry ny soratra masina amintsika manao hoe, fa olom-boa vidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Korintiana 1:7-7. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. The Voice of Hope. Il est le Père que tu as désiré. Il est l'ami que tu as tant cherché. Prête l'oreille à sa voix aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit: tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort.
inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Tonga amin'ny fotoanany fanomezana indray izany sika dia manasa antsika rehetra mba hanongilatsofina tsara. Iroso amin'ny fomba fikarakarana nahandro izay efa nomanina ho antsika ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Menofinaritra tompoko. Anisan'ny sakafo ankafizitsika malagasy ny mofo gasy. Misy anefa ireo olona izay mbola tsy mahay mikarakara izany mofo gasy izany tsara. Kondeha ary amin'ny fomba fandrahoanan'ity mofo gasy ity no jerentsika amin'ity anio ity. Inona indray ary ny zavatra ilaina mba hahafahantsika mikarakara mofo gasy? Ny fatra izay omenantsika eto dia marina fa natao ho an'ny olona 20 ka hatramin'ny 25 eo izany ny fatran'ny zavatra ilaina hikarakarana ilay mofo gasy. Ireto avy ary ilay zavatra ilaina. Tsy maintsy mila tavy fanaovana mofo gasy aloha isika, ilay tavy mofo fanaovana mofo gasy ireny. Dia kobam-bary 4 kapoaka, rano mafana atsasaky ny litatra, ary siramamy 4 sotro miraraka tsara, izany hoe tena atao feno miraraka tsara izany. Averina indray zavatra ilaina, tavy mofo fanaovana mofo gasy anankiray izany. Dia kobam-bary 4 kapoaka, rano mafana atsasaky ny litatra, ary siramamy 4 sotro miraraka tsara. Ireo izany ihany zavatra ilaina. Rehefa avonina ny zavatra rehetra dia ndao isika iroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha dia atao ao anaty goro na tsatokaty anankiray ny koba, ilay kobam-bary 4 kapoaka izany. Dia arotsantsika ao ilay rano mafana, dia arona ifangaro tsara, dia saronana fonosina tsy hivoaka ilay hafanana izay efa ao anatin'io tsatokaty na goro izay andomantsika ny koba io. Ny anton'izay moa izany dia mba hampisavovona ny koba, ka mandritry ny adiny 4 ka hatramin'ny adiny 5 no anaovantsika azy. No anaovantsika fandomana izany. Averina indray izany fa maka goro isika na tsatokaty, dia ararakitsika ao ny kobam-bary, dia arotsakitsika ihany koa ny rano mafana atsasaky ny litatra, dia aroarona mba hifangaro tsara ny koba sy ny rano. Avy eo dia saronana aingana ary fonosina tsy avela hivoaka ny hafanana. Ny antony dia mba hampisavovona ny koba, ary dia alonao mandritry ny adiny 4 ka hatramin'ny adiny 5 ny koba tsika. Fa melohan'ny anendasana ny koba mba ho lasa mofo gasy, izay vao arotsaka ny siramamy. Mba hampatsirotsiro azy moa, raha ohatra ka tiantsika dia azontsika atao ny manisy atody anankiray ao anatin'izay fatra izay. Izany hoe kapohana izany ilay atody dia arotsakitsika ao anatin'ny koba. Raha ohatra moa ka tsy mahita kobam-bary isika dia azo atao tsara ny manamboatra kobam-bary. Vary 2 kapoaka mantsy dia afaka manome koba 2 kapoaka. Vary 2 kapoaka afaka manome koba 2 kapoaka. Rehefa avonina ary ny kobantsika dia ndao amin'izay hanendy mofo gasy isika. Voalohany indrindra aloha hafanaina ny lasitra na ilay tavy mofo izany. Asiana menaka kely fotsiny. Rehefa mafana ny lasitra dia araraka ao ny koba izay efa nalonantsika tery aloha. Ka ny fatrany rehefa arotsaka ao anatin'ilay lasitra dia atreo amin'ny atsasany ihany
no abetsaka ny koba izay arosontsika ao anatin'ny lasitra tsirairay avy. Avy eo dia andrahoina amin'ny afo malefaka ny koba. Rehefa hitantsika fa masaka tsara ny lafiny anankiray dia avadika dia andrahoina masaka toy izany indray ny ilany. Azontsika aroso hoanina mafana raha toa ka azo atao. Marihana aloha fa tsaratsara kokoa ny fanendasana mofo gasy amin'ny afo malefaka dia malefaka, toy ny manendy mofo gasy na mahandro mofo gasy amin'ny afo mahamay, satria amin'izay fotoana izay raha afo malefaka no ampiasaintsika dia masaka tsara avokoa ny any anatin'ny mofo gasy rehetrany. Ny fanamariana na fomba hafa tianay amafisina aminao ihany koa, satria tombotsoa be izany ny fahaizanao mifeha ity koba anaovana mofo gasy ity. Raha toa ianao ka hanao mofo mena kely amin'ny alalan'izany koba izany dia azonao atao tsara koa ny manamboatra mofo mena kely. Fa saingy endasina indray ny mofo mena kely eto fa tsy atao ao anatin'ny tavona mofo gasy, ka ao anaty lapoaly izany ny anaovantsika azy. Ny menaka sahaza ny fanendasana mofo mena kely dia manasaka ny habean'ny lapoaly izany, atao misasaka ao anatin'ny lapoaly ny habetsahan'ny menaka. Raisitsika misotro fotsiny ny koba dia arotsaka ao anatin'ny menaka mafana, sady taritina lasa lavalava dia avy eo atao boribory ohatra ny endrika mena kely ireny izany. Azontsika atao ihany koa nefa manatsara ny koba, asiana voankazo toy ny akondro izy na ny paoma alohan'ny anendasana azy, raha tiantsika ny hanao mofo akondro na mofo paoma. Ny fotoana fahavokarana izany. Mety ho lasa angamba ny eritreritra hoe aiza no ahitana ny tavy mofo gasy na inona ny tena tsara amin'ilay tavy fanaovana mofo ireny. Ny tena tavy tsara raha hanendy mofo gasy isika dia ny tavy vita amin'ny tany na aluminium. Ireo izany ny tena tsara fanaovana mofo gasy. Mety mahasolo azy koa nefa ny lapoaly na tsatokaty hatramin'ny 10 cm eo ny halehibeny. Mety mahasolo an'ilay tavy izany raha tsy manana tavy isika, nefa dia ahandro mofo gasy. Izay izany ny fomba fanamboarana mofo gasy. Hitanao fa tsotra dia tsotra ny manao azy. Alaintsika fotsiny kobam-bary 4 kapoaka dia arotsakitsika ao anatin'ny rano mafana tapaky ny litatra, dia afangaro tsara, dia saronana ary fonosina tsy avela hivoaka ny hafanana mba hampisavovona ny koba, dia alona mandritry ny adiny 4 ka hatramin'ny ny adiny 8. Rehefa alohan'ny hanendy azy sika izay vao asiana siramamy mba hampatsaratsara ny tsirony ihany koa, dia azontsika atao manisy atody. Dia afanentsika fotsiny lasitra, arotsaka ny koba, atao eo amin'ny atsasaky ny lasitra eo ny avon'ny koba. Andrahoina amin'ny afo malefaka ny tena tsara, dia azontsika aroso hoanina mafana ho an'ny mpianakavy. Raha ohatra moa ka tiantsika ny hanao mofo mena kely, dia amin'ny alalan'ity koba izay natao hikarakarana mofo gasy ity ihany koa dia azontsika atao mikarakara izany mofo mena kely izany. Fa saingy ao anatin'ny lapoaly fotsiny sika no manendy ny mofo mena kely. Raisina misotro fotsiny ny koba dia arotsaka ao anatin'ny menaka mafana, dia atao lasa manana endrika mena kely arak'ireny mahazatra antsika ireny. Na ihany koa asiantsika voankazo toy ny akondro, ny paoma sy ny sisa ny koba mialohan'ny anendasana azy, raha ohatra tsika ka tia hanao mofo akondro na mofo paoma. Ny tsara indrindra ho isika dia ny tavy vita amin'ny tany na vita amin'ny aluminium raha tia hahandro mofo gasy isika. Izay izany ny torohevitra mahasoa mikasika ny fomba fanamboarana mofo gasy, dia manainga antsika rehetra indray sady mampirisika antsika mba hanao fampiarana ary mahasotomanao. Namanao samy manonsana ny lafin'ny teknika, namanao fanjany nanolotra ny fikarakarana ny sakafo teto.
feon'ny maranata tsara ray. Sady mamiko lay tompo sy andriamanitro nanomeny zanany lay animbanananany izay maty mba isoloa tena hatsarambana tiako sady mamiko lay tompo sy andriamanitro nanomeny zanany lay animbanananany izay maty mba isoloa tena hatsarambana tsay ambarany fitiavana anja raha tsara mizao retriza tsy tina overisa na deo esinyan'olona ira. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Faty vitany atreo ilay fitizay nase fa mitsangana ifony ratony anarako antso ka ny solo bava indray tena hatsarampanay faty vitany atreo ilay fitizay nase fa mitsangana ifony ratony anarako antso ka ny solo bava indray tena hatsarampanay ambarany fitiavana anja raha tsara mizao retriza tsy tina overisa na deo esinyan'olona ira. zay lay onjany fanantenana. Tsay ambarany fitiavana anja raha tsara mizao retriza tsy tina overisa na deo esinyan'olona ira na deo esinyan'olona ira na deo esinyan'olona ira. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao Kaleba Andretsikivy. Mivony danadana ho antsika amin'ny alalan'i Jesosy ny varavaran'ny fiainana mandrakizay ary mazava ny tenin'Andriamanitra fa maimaim-poana ny fidirana any. Ny olana dia avy amintsika ihany satria betsaka ny tsy mino an'izany intsony. Ny sasany tsy te hiditra na koa te hiditra ihany fa amin'ny fomba hafa. Tsy mahagaga raha hoy Jesosy ao amin'ny Matteo 7:17-20 midira amin'ny vavahady ety ianareo
fa lehibe mivavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa entiny ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Maimaim-poana nefa sarotra hidirana ny vavahady ny fiainana mandrakizay. Fiaikana lehibe izany saingy mazava ny taridalana avy amin'ilay tiantsika ho vonjena. Andesika ivavaka alohan'ny hanohizana ny dinika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra satria misy vavahady azona hidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Andalina ny fomba hidirana amin'izany izahay, koa mangataka ny fanahanao hitaridalana anay ary ampio izahay anaiky sy ankatony fepetra takin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy hoe ny vavahady makany an-danitra ny tsy misy, fa ny olona ny tsy tafiditra noho ny tsy fanarahan'ny fepetra. Jesosy io vavahady io ary lazainy eo amin'ny teny efa nivakiana teo fa tery izy io ka vitsy ny mahita azy. Mazava ny drafitra hamonjeny Jesosy ireo manaraka ny fepetra amin'ny famonjena. Ho avy indray izy araka ny fampanantenany ary hoenti ny araka aminy any an-danitra ireo olona ireo. Anidiny eny amin'ny habakabaka ho any an-danitra miaraka amin'ny Jesosy ny voavonjy. Izay no fanombohan'ny fiainana mandrakizay ho azy ireo. Ohatrinona ny saran'izany dilavitra sy takamaso izany? Maimaim-poana satria efa nalohan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny vidiny. Samy omena n'izany tapakily izany ny olombelona rehetra. Nefa mampalahelo fa misy olona marobe tsy ho lasa. Tery mantsy io lalana io Jesosy ka vitsy ny mahita azy. Ny vahaolana dia tsy ny fanalebiazana ny varavarana na ny vavahady fa ny fanekelezana ny tena mba ho tafiditra ao. Araka izany dia mitako fahafoizana, fifehezana, fandavan-tena, fiaretana, fanaovana sorona ny tena ny fidirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Sarotra tao izany noho ny fiezahana anao zavatra na anome zavatra azahoana famonjena. Isika efa tafasaraka amin'ilay olona taloha-panota no ho tafiditra ao amin'ny vavahadin'ny fiainana mandrakizay. Marary ny fisarahana saingy mitondra famonjena. Manantitrantitra n'io fisarahana mahavonjy io ny tenin'Andriamanitra Ray Manontolo. Hoy Jesosy amin'ny Mateo 10:7-8 ka hatramin'ny 7:7. Mateo 10:7-8 ka hatramin'ny 7:7. Izay tia raina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia ahazo azy. Tsy milaza akory Jesosy fa tokony hankalaina tsy ahoana ny havana, fa rehefa mampisaraka amin'ny Jesosy izy ireny dia tokony ialana. Jesosy no afaka mampiditra ny an-danitra, fa tsy misy olombelona manana an'izany fahefana izany. Lehilahy nandalo fiovam-po lehibe tokoa ny apôstôly Paoly. Taloha mantsy izy dia tena mpivavaka, nefa tena mpanenjika an'i Jesosy sy ny mpino azy. Rehefa niova fo izy dia tsapany fa tsy ny fanesorana ny toetevelambelany fotsiny no ilain'ny kristianina mba ho famonjena azy, fa tena fahafatesana mihitsy. Hoy izy amin'ny Kolosianina 3:7-7. Kolosianina 3:7-7. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoiny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalitona, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanimpotsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatehezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo, fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandainga ianareo, fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany. Olona velona no resahan'ny apôstôly eto, fa ataony ho toy ny efa maty. Ny toetra taloha no ambarany amin'izany. Izay nanaiky an'i Jesosy tokoa dia olona efa nanapa-hevitra ny ho fatiny amin'ny ota. Ampifandraisin'ny apôstôly amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fanesorana ireo toetra ireo. Hoy izy mantsy ao amin'ny 4. Kolosianina 4:4. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo.
iza moa no mbola manana an'ireo toetra voatanisa teo ireo ka afaka iara-iseho amin'i Kristy amin'ny voninahitra. Asongadin'ny apôstôly Paoly mandrakariva amin'ireo taratasy nosoratany io foto-kevitry ny fahafatesana sy ny fanolorantena tanteraka io. Zao koa mantsy nosoratany ho an'ny mpino tao Roma. Romana 12:1. Romana 12:1. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no ny famondrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Fanatitra velona hoy ny apôstôly. Olona ny ovafona fohy ny toetra ratsiny izany. Masina ny fanatitra toy izany ary sitrak'Andriamanitra hoy ihany ny apôstôly. Ny famonjenantsika dia tsy fandraisana anjara fa fanolorantena tanteraka. Tsy ny ran'i Jesosy ihany nalatsaka fa ny antsika koa. Misy fahafatesana taky ny famonjena amintsika dia ny fahafatesana ny amin'ny ota. Ny mahafinaritra amin'ity sary ity dia tsy hoe ny fahafatesana ihany no songadina fa ny fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy ihany koa na dia mbola eto amin'ity tany feno fahotany ity azy sika. Hoy ihany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romana 4:4-7. Romana 4:4-7. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nytoentsika taloha dia niaraka nomboana taminy anombana ny tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ambaran'ny Paoly eto fa ny batisa no endrika hita maso anehoan'ny olona iray ny fahafatesana sy ny fitsanganany ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Raha vao batisa no resahana dia rano izay ary rano midika ho fanadiovana. Tsy maintsy diovina ho afaka amin'ny fahotany isika vao mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanome ohatrany amin'izany fanadiovana izany Jesosy na dia tsy mpanota aza. Mateo 7:17-20 ary hoy izy ao amin'ny Marka 5:9-10. Izay mihintsy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina. Ho avy indray Jesosy araka ny fampanantenany. Manahoana ny fisarahana ao amin'ny fahotana sy ny faniriana ho diovina amin'izany? Izao ny fotoana mety hanolorana ny tena ho fanatitra velona satria efa didi-pitsarana ny dikan'ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Ivavaka isika. Ary anay izay an-danitra ome hery zahay afohy ny zavatra rehetra anala izay misakana anay tsy ho tafiditra ao amin'ny vavadin'ny lanitra. Ampio koa zahay ho sahy an'olo-tena ho fanatitra velona kasitrahanao ary mba hanaiky ho sasana ho afaka amin'ny fahotana hivelona ao aminao ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika lalao. Kau nira na
listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Yewanna tiranuni batisa indue fairu sukuiza mariki ni fanulurantena lalani zayefana yanana uvoila tanaoesuna aza tiaho guizani tumbu umbarasuao jesu malalo naradi ana zay lay monjany fanantinana ireo didi folo izay nomena masina filamatra toko utandremako amipahedrena uvarakitra hitoetra ambo ilay andronao tsy azo afindra lay sabatanitsaharana no asa tratro ambony rindra mamofantatry zao tontolo iza feon'ny piaino feon'ny piaino fifaliana ho an'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana trany no miaraka aminao izay feokira famantaran'izay no anasana ianao anaraka fijoroana vavolombelona iray ataon'ny paster Rasafy Mahazo Daniel ampatsiahantsika sy anambara amintsika ny herin'io Andriamanitra be fitiavana any an-danitra io izay mifesy sy tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany Andriamanitra mpanjaka sy be voninahitra nefa mpamonjy sy mpanafaka ary be famindrampo ihany koa manasanao ary anaraka ny fijoroana vavolombelona teo amin'ny micro any namana Rila Pasteur Rasafy Mahazo Daniel miandraikitra ny district ny Ambombeandroy amin'ity district ny Ambombeandroy ity moa zany efa misy fiangonana sivy amin'izao ny ndraiketako ary ny fahasivy io vao nisokafana tantaraina amintsika zao ny zavatra nitrangatany tondra tanora tany zany ny tenako sy ny chef telo efatra zany zay ny ndraikitra ny tanora tamin'ny toerana io le toerana zany Emaroalo Poti 20 kilometatra miala veto Ambombeandroy dia nisy toe-javatra zany izay tamin'ny voalohany azo atao hoe nampatahotra satria rehefa nresaka amin'ny tovovavy anankiray vao 20 taona ny tenako dia hoy izy tamiko hoe be devoly be aho pasteur dia lina za hoe devoly ninona koa zany ny olona rehetra samy iasany devoly any ny anahy izy hafahafa manao akory isaky ny bevoka zany izy tsy tian'le devoly zany toe-jazy dia ny zava-misy zany dia zao
zaho izy mitady pasteur zay hivavaka ho aho. De hoy zaho taminy hoe vonina ve anao ivavahanany aminareo. Andro alahady tam'izay fotoan'izay, alahady faha-efatra ambin'ny folo ny volana aogositra. De nitolakandro ny tamy roa sasany mitondra tanora anankiroa, roa vavy miaraka tamiko satria mandeha tsy telotelo zay tany zany. De rehefa tonga tao nanontaniako nde mandeha le tovavy. De izy io ve isaky ny inona ny mihetsika? Hoy izy rehefa teseho izy miseho. Ka natomboka anay tamin'ny hira fiderana amin'ny firana ny fotoana. De rehefa nanomboka ny hira zahay nihetsiketsika le devoly eo aminy. Zany hoe ho anahy efa tany amin'ny faritiny Mahajanga sala mitromba reny izy rehefa iseho. Zany nihetsiketsika le tovavy. De natao am'izay nivavaka mandohalika rehefa nikipy zahay avy de torana zany lay tovavy. De izy torana io de nitsipatsipaka mivadibadika eraky ny trano. De voatery ny tenako sy ny tanora vavy anankiray mitazona azy za tanany anankiroa, le tovavy ziany araka amiko ny tanany tongony anankiroa. De sady mivavaka zay no mihira. De zao nefa rehefa tao ny hira de mijanona kely izy. De rehefa navela am'izay ny tanany petraka zany le tovavy. Ka izy io nataony zany ny fomba hahatongahay ho variana zany avy de kendainy le vozoko. Isaky ny vozoko mihitsy ma zany fa noho ny fiasan'ny Jesosy dia ty akanjo ty ny azo. De rehefa nanao iny izy dia norotarotany manontolo ny akanjoko, akanjo lezia fotsy tam'izay fotoan'izay. De zao zaho mamatoky an'i Jesosy na de natahotra ihany tamy voalohany sady mivavaka zahay no mihira. Rehefa tao ny vavaka dia zavatra ny tranga de zao tony ndray koa izy. Izy avelanay ny hira, avelany vavaka avotsy ny tanany de mipetraka izy. De rehefa mipetraka izy de mifanatrika zahay roa le vehivavy misy devoly. De rehefa mifanatrika zahay, zaho tsy nahalala koa amin'io, kay zany zaho ihany no tia novonoina. Avy de kenday ny tendako dia samorina amin'ny akanjo, rovity ny akanjo. Tam'izay fotoan'izay zany akanjoko ray manontolo le akanjo fotsiny zay ambony iny de rovotra manontolo. Anatiny adiny ray zahay amin'ny roa sasany tamy telo sasany ny ady amin'ny teo tony izy. De rehefa tony izy de niteny zaho moa tamin'ny olona hoe andeha hisolo akanjo aho asako ny fianakaviany zany. De vory daholo ny fianakaviany feno trano. Ka io fianakaviany io tsy sahy mikasikazy sisaky miseho zavatra io aminy satria zay foana ny ataony. Ka tamin'ity ndray mandeha ty zany moa zany satria zaho nangataka vavaka tamin'Andriamanitra. De zao zavatra misy zany de nisolo akanjo zany zaho. De efa rovotra le teo de nitondra tanora. De rehefa aveo nivavaka zay tany zany. De rehefa tonga tao ndray mandeha zany natao ndray ny fotoana fivavahana. Firy ny tanora niaraka tamy pastora tam'izay? Tao fanindroany tanora lahy efatry niaraka tamiko. Niaraka am'le tovavy anankiray fa niaraka amiko. Zany hoe roa moa izy tamy voalohany fa kely anankiray explo natahotra izy. De tsy nandeha niverina tany tsony le ankizy. De rehefa tonga tany fanindroany zahay atao ndray ny hira. De mitovy tamy voalohany zany le zavatra misy avy de torana aloha izy rehefa idiran'le devoly. De izy torana iny vadibadika erany trano tamy voalohany roa ihany zahay nitazona azy za mitanany tanany, le tovavy mitanany tongony nahatazona. Tamy ty ndray mandeha ty nefa le tanora efa daha nentiko reo tsy nahatazona azy tsony satria miola tena miola araka zay atao izy. Fa nisorako an'Andriamanitra rehefa mivavaka amin'Andriamanitra mangataka ny herin'i Jesosy zaho rery ihany mahatazona ny tanany. De rehefa tsapako ndray le izy hoe mila hipetraka de avelako mipetraka. De zaho amin'io zany matoky tsy matoky tena satria efa nifeoziny zaho ndroa tamy voalohany. De hanao ihany koa vety fa memo ny olona maty anao ndrano pasteur zare ho avy an'io. De mihoatrotra zay zany izy. De vantany nanao iny de kendainy zao. De zay ihany de nisy fanafody amin'ny tendany. Tapahana ihany tsy le fanafody. De rehefa nihetsika izy fanindroany de misy fanafody aty amin'ny valahany aty. Dia le devoly mihitsy nitsapatsapainy anatin'ny akanjony izy idirany devoly zany niposany le fanafody. Zany hoe nanomboka teo zany zay resy lahatra hoe anomboka ho resy ty devoly ty. Satria izy tenany mihitsy zany nanafaka ny anankiray taty amin'ny valahany. Farany moa zany amy 5 sasany tamin'io andro alahady io nijanona ny raha de hoy zaho taminazy hoe hody zahay de raha mihetsika moa antsoy zahay isako ny vadiny. Ka izy zany manambady. Nody moa zahay tamin'ny alina. Kay rehefa alina ny andro tokotokony amy 7 alina de zao nataon'le devoly tam'le tovavy. Nataonao aiza le fanafody. Izy nentin'olona. Asan'le tovavy. Olona izy. Tsy fantatro fa nentiny ihany le fanafody. De nentinay tokoa le fanafody. De rehefa aveo tsy navelany natory le tovavy fa raha tsy ambaranao zay tsy eto tsy kandro antanareo resy anga zahay izy. Izahay no izy tsy mety ho resy mihitsy.
de nanontany le tovavy mino ny olona nitondra fanafody ve anao izy mino hanaraka azy ve anao hanaraka aho le tovavy iaraka am'zareo ivavaka latsinainy maraina misy namangy tany ma zany izy natory izy amy maraina satria tsy natory tamin'ny alina de voatery tolakandro am'roa zay niverinandray latsinainy taorinan'iny de rehefa tonga tany zay latsinainy tolakandro am'roa de atao koa le fanompompo vavahana mbola nitranga ihany le toe-javatra torana izy safotra ny maha olombelona azy zany miala fa le herin'ny devoly miasa ao anatiny ao de amy tsipatsipaka eran'ny trano tazominay de nisy tovavy zany efa nisy tromba taloha nanontany azy de niaraka amiko zany de anotaniny izy ianareo ngao izy firy ianareo ato 2 zahay devoly ato aminy izy dia rehefa vita iny resaky iny dia eo izy eo efa mipetraka zay izy maty hahatsary tena zaho zany mihevitra azy mahatsary tena fa ny olona mahatsapa io ny mba tsy mahatsary tena pasteur de zao ny nataoko avelaonareo zaho fa manana Jesosy zahay angataka amin'Andriamanitra de mifanatrika koa zay mipetraka andro faharoa io latsinainy de mitovy tam'le omalininy ihany kendainy koa tsy avela mihitsy fa ny sorana n'Andriamanitra omeny Jesosy ery aho nakely vatana zao de mitazona ny tanany de voatazoko tsara ny tanany fa votsakely izy de ny akanjoko ndray koa nyrovitiny akanjo faharoa nanaovako tamin'ny alatsinainy io de rovotra manontolo le akanjo eo zaho zany nanomboka natahotra saingy natoky aho fa manany herin'i Jesosy de zao manontany tsikelikely zareo piresaka aminy hoe firy anareo sisy de fito izy tavela de aveo antanina izy de farany telo ary ny farany lasa tanteraka de niteny am'le tovavy misy azy izy hoe zahay io zany de any an-dranomasina fa resy zahay tamin'ny andro alatsinainy io de rehefa nivoaka tanteraka izy nipetraka le tovavy nahagaganay tamin'io fa nisy tanora zany laza hoe hario daholo ny fanafody ato kay tsy narian'zareo ny fanafody ao ny tany le fanafody niravahany ihany nentinay de nitsangana izy mbola misy tromba iny le tovavy nariany daholo le fanafody avy amin'ny mbiasa tao anaty tany tapakazo rehetra ny ravikazo rehetra izy mihitsy nidakadaka azy satria le herin'ny devoly fa tsy tian'io tsony fa resy izy de navoaka any an-trano de nentinay tany amin'ny lasy moa fanafody io nidoranay rehefa tonga tany amin'ny lasy satria tokony 500 metra miala am'le trano zany misy ny lasianay tamin'le toerana zay zany toe-javatra izay tao hoe sorana ny tompo nandresy zahay ary toe-javatra mbola tsy fahita koa hatramin'ny vavahanao an'olona misy devoly saika namono ahy fa noho ny fahasoavan'ny tompo nandresy Jesosy zany hoe zany zahay zany namoaka le démonie zany nivavaka tamin'izay fotoana zay fa hatrambony 10 Aogositra 1912 dia ny faharoma zany ny alatsinainy manaraka an'iny 15 Aogositra 1912 de satria izy resy lahatra tanteraka izy zany gentilisa hatramin'ny olombelona azy anatin'ny 20 taona de sabata 20 Aogositra 1912 izy vita batisomantsara ny afatra mba azon'ny pasteur omena ampaherezana zay rehetra mihena antsika sy mandre antsika am'izao fotoana zao ary ny afatra azoko atao rehefa misy olona ipetrahan'ny devoly zany voalohany indrindra aza matahotry fa matokia ny Jesosy matokia n'Andriamanitra mitoloma mibavaka amin'Andriamanitra aingany antsika tsy ho resy ny devoly fa handresy an'io devoly miaraka amin'ny Jesosy ka mamporisika antsika rehetra raha misy olona ipetrahan'ny devoly reny misy tromba sy ny sisa aza matahotra na de hamono azy reny manana ny Jesosy tsika mandresitsika dia isoranay ianao pasteur Razafy Mahazo Daniel nitondra izany fijoroana vavolombelona izany ho an'ny mpiaino antsika antenena fa nampitsiry sy nampitombo ny finoana sy fanantenana tao anatintsika tao ny fanarahana izany teto raha misy amintsika mpiaino moa maniry hitondra izara fijoroana vavolombelona mba hampahirezana ny mpiaino namantsika dia raisinay an-tanandroa eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana izany ireto ary ny fomba hafahanao mifandray aminay azonao atao ny miantso anay mivantana amin'ity larana telefonina ity 034 06 797 62 034 06 797 62 azonao atao koa mifandray aminay amin'ny alalan'ny mailaka na ny email amin'izao adresy izao awrmalagasy@gmail.com awrmalagasy@gmail.com azonao atao koa mifandray aminay amin'ny alalan'ny Facebook
awr malagasy. misaotra anao sahady ny fanirinay dia mba ho ampandrosoantsika tsirairay avy eo am-pontsika tokoa ne ilay jesosy izay maniry hitondra fiainana sy fiadanana ao antsika. misaotra anao naharitra ny aino mifandarana hatramin'ny farany. dia itiry no nofantenan'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana atolotra ao anao ifanaovantsika ny mandrapitafa atao anatin'ity fandarana feon'ny mpiaino ity. namanao fanjaniaina no nanolotra izany anao teto niaraka tamin'ny aritiana ny antsoroka ny lafin'ny teknika tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andreny Tantsoa maherezo natolony aisanandro ny teniny zay efa nanova ny fiainako vavà nanitsy ny lalako ka nampianatray handeha nanolotray ny famarinana ny fanahy masinako dia narotsany hitarikay ho eo antongony namelona ny afony finona ao anatikoa hitarikay ho any andanitra manotrano ny mpamesya satria Jesosy tompo eo anilako kanino nahanjoay dia hatoky azy hasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay dia hoisan'ireo zay olombo vonjy Mr Vonjy sy Domoiny. fanahy masinako dia narotsany hitarikay ho eo antongony namelona ny afony finona ao anatikoa hitarikay ho any andanitra manotrano ny mpamesya satria Jesosy tompo eo anilako kanino nahanjoay dia hatoky azy nohony fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay dia hoisan'ireo zay olombo vonjy Jesosy no ivompianako lay ratsy dia tsy aharobaka manotrano ny mpamesya zay lay monja ny fanantenana tompo eo anilako kanino nahanjoay dia hatoky azy hasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay dia hoisan'ireo zay olombo vonjy dia hoisan'ireo zay olombo vonjy You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata.
manasanao na manao kalebandretsikivy hiara-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekolo sabata. Asaina ianao aharitra hatramin'ny farany. Ny lohevi-dehibe dinitsika dia nidrafitr'Andriamanitra ho an'ny ankohonantsika. Ny amin'ny mpianakavin'ny finoana no ianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy, ary ny lohateniny io dia manao hoe azony mafy izay tsara. Tsy maintsy mitondra ny filazantsara eran'izao tontolo izao ny kristianina, satria izay ny bakin'i Jesosy. Eo ampanaovana izany dia tsy maintsy iaona amin'olona manana kolotsaina sy fanao samihafa isika, ary mifandraika amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny ankamaroany izany. Mety ho hafahafa amintsika ny kolotsaina sasany. Izao no iray amin'ireo fanontaniana lehibe izay tokony valian'ny misionera kristianina. Ahoana ny tokony ho fitondrantenako ao amin'ny tany izay tsy mitovy kolotsaina amiko? Ao anatin'izany ny resaka fifandraisana eo amin'ny mpianakavy. Misy fitsipika manan-danja azontsika ianarana avy amin'ny tantaran'ny Kornelio, dia ilay miaramila jentilisa izay nandray ny filazantsara. Azonao vakiana manontolo ny tantara ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 10. Fa hosingantsika ny 7:30 sy 7:30 izay tenin'ny Petera. Asan'ny Apôstôly 10:7:30 sy 7:30. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Maty ho an'ny olona rehetra eto an-tany Kristy. Olona maro nefa ny mbola tsy mahalala izany fahamarinana izany, koa tsy maintsy mandeha manambara izany amin'izy ireo isika. Tsy miangatra noviana Andriamanitra. Noho izany dia antsoina ny kristianina mba anaja ny olona izay tsy mitovy kolotsaina aminy. Misy foto-kevitra mbola azontsika tsoahana koa avy amin'ny fanandraman'ireo kristianina voalohany. Amaky andininy maromaro sika. Asan'ny Apôstôly 10:10, 7:20, 20, ary 7:20. Asan'ny Apôstôly 10:10, 7:20, sy 20, sy 7:20, ary 7:20. Koa dia izao no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasairanana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiany ny hena fahavetavetana terina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny raha. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo, afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, dia nifadianareo ny hena terina amin'ny sampy sy ny raha sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha mahatandry tena hifady izany ianareo dia ho soa, veloma ianareo. Aseho ny fiarahamonina sy ny kolotsaina samihafa, fa malemy sy feny fahotana izao tontolo izao. Misy nefa kolotsaina izay mifanaraka amin'ny Baiboly, azo araraotiny izany mba hitoriana ny filazantsara. Anisan'izany ny fifandraisan'ny fianakaviana. Misy kolotsaina izay fatrapanaja ny ray aman-dreny. Misy kolotsaina izay manome lanja ny fianakaviana, ny fifanajana sy ny fifampitondrana ara-drariny, nefa tsy kristianina izy ireo. Mifanaraka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izany kolotsaina izany, ary azo araraotina mba hitarihina ny olona amin'izany kolotsaina izany ho eo amin'i Jesosy. Etsy ankilany nefa tsy azo atao latsa-danja noho ny kolotsaina ny Baiboly. Hitantsika ny zavatra niseho teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, rehefa nomena lanja mihoatra noho ny Baiboly na ny fahamarinana ny kolotsaina. Ary Satana no faly amin'izany fampisavorovoroana ny fahamarinana eo amin'ny olona izany. Manahoana ny fahasamihafan'ny finoanao sy ny kolotsain'ny olona eo amin'ny manodidina anao? Mba halalino ihany, so sanatria mbola misy kolotsaina na fomba fiainanao izay novolavolain'ny fiarahamonina fa tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinana. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny namanao kalebandretsikivy. Zay lay onja ny fanantenana. Antokopihira feon'ny Anjomara Mahajanga. Aukare mahafui zao tuntulu izao fama
izay ilay onjany fanantenana. aokaremba hafoi izao tontolo izao fa mamitaka mihitsy ambola hoaminy anao tsy tointsony milay fahasambarana anaizanaiza reo toerana mety sy ay ilay tena mamily foko dia tsy eto tsy tointsony solona rahelo ody aminao aneno etaetako fa ny foko tsy mitsatra mahitany anao ilay tena mamily foko dia tsy eto tsy tointsony solona rahelo ody aminao aneny ilay etenako ody aminao aneny ilay etenako ody aminao aneny ilay etenako. Adventist World Radio. The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpoana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.